Vavaony tsy fandriam-pahalemana miandamy ambava tsy mifiditaona intsony zao ny alatra tolapaty eto Madagasikara. Olona valo ny iray tsy ampy taona ireo no tambazotrana mpangalatra tolapaty. Sarony avy ao anivony Zandary Marie Pirenena. Mitotaly valo mianadahy ireto olona avy amin'ny tambazotra mpangalatra tolapaty. Tratran'ny Zandary Marie Pirenena avy amin'ny kompania Imerina Centrale ireto. Ny iray amin'izy ireo dia tovolahy kely vao 14 taona monja. Ary ny telo kosa dia vehivavy raha toka lehilahy ny ambiny. Ny 20 febroary voalohan'ny volana mars ary faharoa amin'ny volana mars no nanaovana ny fisamborana ireto andihana mpangalatra tolapaty ireto ka nanaovana ny velam-pandrika. Tratra tamin'izany moa ny tolapaty milanja eo amin'ny 50 kilao. Fiara-miasan'ny Zandary tamin'ny olona tsara sitrapo no nafahana nanao ny fanenjehana. Tolapaty zany zay tratra tao misy commune rurale Androsiala district ny Ambohidratrimo tamin'ny 17 febroary 20 teo tokony teo amin'ny enina sasany ariva teo. Tamin'izay fotoana izay dia misy lehilahy ray vehivavy ray ary zaza ampy taona zany natatrarina ny tolapaty tao anatina valizy anankiroa sy gony anankiroa eo amin'ny 100 kilo eo zany lanjan'ireo tolapaty tratra tamin'ny fotoana io. Toerana zay moa zany dia nisy ny fanadihadiana natao mahakasika ny hoe aveza ny toerana natongavan'izy ireo ary eo alefa izy. Ary izay fanadihadiana izay no nitariky nefa zany somary nandeha voka kely tany amin'ny faritany tany amin'ny distrik'ny Mbaribonia zany sy tsara tanàna ary natratrarana olona izay tao anatin'ilay tambazotra mpanao an'ity trafikana tolapaty. Mbola andalana ny fanadihadiana ahafahana mamaritra ny antony anaovan'izy ireo ity alatra tolapaty ity. Androany no natolotra ny fampanoavana ireto olona valo mianadahy ireto.